hiara-monina amintsika Andriamanitra. Indro anananaka ny Virjiny. I Jesosy Kristy avy amin'ny taranak'i Davida no zanak'Andriamanitra. I Jesosy Kristy nateraky Maria, fofombadin'i Josefa, zanak'i Davida. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana Vatsim-Panahy ary mirary soa antsika rehetra mba samy ao ambin'Andriamanitra mandritra ny herinandro vaovao ity. Lohahevitra aroson'ny Eglizy amintsika androany amin'ny Alahady faha-efatra amin'ny fevin'ny Tompo taona A ity dia hoe hiara-monina amintsika Andriamanitra. Teo ampamakina ny evanjely androany dia nieritreritra hoe raha zao moa tonga amiko Josefa ka manao amiko hoe mopero ray minitra nge be voka ho ay Maria, nefa mary azonay tsy mbola vita akory, sady amin'izay indray dia avy amin'ny fanahy masina olona zaza, ka inona reny tokony ataoko ry mopera? Marina tsy ho sanganiana eo anatrehan'izany mba hitana valiteny tsara. Raha tsy tia kalago moa dia valiana fotsiny hoe aza miditra amin'izany aiza na lalanao raha zanany tany amin'ny lehilahy hafa tany amin'ny sisiny tany zany. Na koa raha tsy te hisahirana dia hoe aza mivaky lohan'izany fa raha tianao maro Maria dia apakaro izy. Zaza ray ve dia tsy ho velonao eo amin'ny fiainana? Sady raha tena tianao maro Maria, araroto fa izy ne tsara tarehy sady tsara toetry, lasa anjalahy io ndra mianany ianao. Hitantsika amin'izany fa somary masanganiana le evanjely androany kanefa manampy antsika akatahaka ny toetra tsara izay nananan'ny masinda Josefa. Ambaran'ny evanjely masinda Mateo ao amin'ny toko voalohany 1:20 ka hatramin'ny 4:20 fa tena tiany Josefa i Maria izay efa fofombadiny, nefa tsy mora manambady vehivavy bevoka izay sarom-patarina tamin'izany fotoana izany. Eo koa ny tondromolotry ny sasany, tondromolotry ny fiarahamonina, ositsika malagasy ao hoe tsy ny tany mifady fa mivavambahoaka. I Josefa nefa tetsy an-dany dia tsy tezitra, tsy nandatsy, fa inona nataony inona? Nanetry tena izy ary nanapa-kevitra izy ametraka amin'ny Maria mangingina. Josefa dia lehilahy madio fo, nahazo fitahiana sy fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, lehilahy marina. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra indray antsika eo amin'ny fiainana dia tady ho kivy, manaonao foana, mivary lavo, kanefa azadino fa toa an'i Josefa rehefa sendra ny sarotra dia natsapa hoe eo Andriamanitra. Miaraka amintsika foana Andriamanitra raha ohatra antsika ka madio fo. Eto Josefa dia niainany atao hoe fivampo lalina, fibebahana tena izy, araka ny voalazan'i Ezekiela mpaminany hoe alako aminareo ny fo vato fa hosoloky ho fo nofo. Tsy miteny akory izany hoe nanana fo vato Josefa, fa entina ilazana amintsika hoe te hisaraka tamin'ny Maria izy tamin'ny voalohany, satria Maria bevoka alohan'ny mariazin'ny zanako roa, fa avy eo rehefa tonga tamin'ny nofony napita afatra tamin'ny anjely dia nanaiky izy ny apakatra Maria ho vadiny. Inona zany nahatonga an'i Josefa niova fo teto? Le afatra avy amin'ny anjelon'ny Tompo niseho tamin'ny nofo hoe ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra apakatra Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ary hiteraka zazalahy izy, ka ny anarany dia ataonao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Nanona ny fony Josefa izany teny izany, nanaitra azy, nankahery azy, ka nanaiky ampantsorana izy ny apakatra Maria ho vadiny. Afa-kerinandro sika ariavana dia ankalazan'ny Noely, izany hoe fankalazana ny fahatongavan'ny Tompo ho nofo, fankalazana ny nahaterahan'i Jesoa. Misy moa ny fiangonana sasany tsy mino an'izany, misy ny olona sasany koa mandaha an'izany hoe Noely izany, tsy maninona, avela ho any izy. Ny antsika mankalaza ataontsika tsara ampinoana, ataontsika mifomendrika satria ny Tompo no avy hamonjy antsika. Ahoana ary ny ahafahantsika mandray tsara ny tenin'ny Tompo sy manao sitrapony tahaka nataon'i Josefa? Valiny dia tsotra ihany, mila mahay miaino sy mandray ary miaina ny tenin'Andriamanitra isika. Aoka mba hisy akony eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Avy eo tsika mila manana faniriana fa Andriamanitra eo anivontsika isan'andro ka tokony tsapantsika izay fosiany izay. Ialana ny faniratsirahana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny,
Ilana ny fosafosa sy ny tsy fifampitokisana eo am-pivady. Ilana ny felonana sy ny fiavonavonana eo am-piaramiasa. Ilana ny fahafoizan-tena sy ny filandera eo am-piara-mivavaka. Zany rehetra zany mila ilana daholo. Zany hoe mila manana toetra tsara, manetry tena ary fo vonin-kiova mba hahafana hoe manana ilay toe-po-tsotra tahaka ny an'i Josefa. Aoka isika ariavana ho sahy araka ny voalazan'Andriamanitra ao amin'ny Ezekiela-paminany hoe anova ny fontsika izay fo vato izy ho tonga fonofo. Mety eza isika hiova, aoka isika ho vonona hiova sy hanova ny fomba fiainantsika izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny vaky teny voalohany, Isaia dia miresaka amintsika hoe Emanuela. Ao amin'ny evanjely indray izy dia hoe Jesoa no anarany. Fa iza ny tena anaran'ilay zaza? No hoe Jesoa aloha dia midika hoe Andriamanitra mamonjy. Izay ny dikany hoe Jesoa. Misy moa ny olona manakambanazy na manafangaro na mety tsy hay ny dikany dia lazainy hoe Jesosy mamonjy na Jesosy mpamonjy na sia, fa ny tena dikany hoe Jesoa dia hoe Andriamanitra mamonjy. Izy no hamonjy ny olona eo afaka amin'ny fahotana ozy ny evanjely. No hoe Emanuela indray dia midika hoe amintsika Andriamanitra. Ka manasa antsika izany hampitombo ny finoantsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianoana ary famakiana ny tenin'Andriamanitra. Araka ny fanentana nataon'ny masin-Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa hoe io evanjely io no misy ny fanambaran'Andriamanitra momba ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. I Jesosy Kristy ihany no Emanuela. I Jesosy ilay Andriamanitra mamonjy no Andriamanitra miara-monina amintsika. Tovy ihany zany. Satria Jesosy dia tonga hamonjy antsika, hanala antsika amin'ny fahotana mba hahazoantsika ilay fiainatsambatra mandrakizay miaraka aminy ao an-tranony iray. Manoloana an'izany dia tokony tsy salasala isika hoe Jesosy hoe Andriamanitra sy ny sisa. Tena Andriamanitra izy ary izy ihany no mpanalalana antsika makany amin'ny ray. Araka ny tenin'i Jesosy amin'ny evanjely masin-dajoany amin'ny toko 4:19 manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Koa raha Jesosy ihany no mpanalalana, Jesosy no mamonjy antsika rehetrarehetra. Inona manakana antsika tsy tododo any aminy? Inona manakana antsika tsy hanova ny fo mba hahafahantsika mandray azy anatin'ny hafaliana, anatin'ny fo faly, anatin'ny fo voavela heloka amin'izao fiomanana amin'ny Noely izao? Manasa antsika ary alao hery hialana ny toetra ratsy ary mezaka manao ny tsara mba hahafahantsika mandray an'i Jesosy anatin'ny hafaliana tanteraka. Dia mifampivavaka isika mba samy ho ambin'Andriamanitra, indrindra mandritra ny herinandro vaovao ity. Ombantsika mianakavy any amin'ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Itsodrano antsika ne Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitantana dia antsika ne Kristy, isaorana ne Andriamanitra.